Iverina eo amin'ny taranjay raisantsika tontolon'ny baolina kitra niatrika lalao ara-pahalahina ny Barea latsaky ny 20 taona. Io tolakandro tokoa no nandeha niatrika izany fifaninanana lalao ara-pahalahina ny izany hoe lalao ny Kosafa amindiany amin'ity taona 2024 ity izay ekipa ny Barea Madagasikara ho an'ny latsaky ny 20 taona izay ny alohan'ny andanany moa dia nanao lalao ara-pahalahina tamin'ny ekipa ny Jeune Mada latsaky ny 20 taona izy ireo ny zoma tolakandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Io tolakandro io no nanaingany azo any Lesotho hiatrika ny Kosafa 2013 ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra latsaky ny 20 taona. Nahitana mpilalao 20 miampy mpitantana 10 no mandrafitra ny delegasiona malagasy amin'izany. Ny aloha io fandeharana io dia nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny tranon'ny baolina kitra Isoraka ny zoma maraina teo ireo mpitantana ny Barea U20. Tamin'izany indrindra ary no nilazany Gilles Hugon izay talian'ny fitoerana mpanofananay Carion no sady mpanazatra voalohany ny Barea U20 fa ny andrefy ny fahaiza-manao ny tanora malagasy no tanjona amin'ity fandehanana any Lesotho ity. Saika ireo mpilalao zandry ny volavolaina atao amin'ny Barea Academy avokoa mantsy no mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Ireto tanora reto izay saika mbola manodidina ny 17 taona avokoa. Na izany azy dia nisy ihany ny mpilalao vitsivitsy efa manana traikefa nalaina anampy azy ireo. Tsy dia mbola manantena vokatra tsara loatra avy amin'reto mpilalao reto araka izany ny mpitantana noho izy reto mbola kely loatra. Manampitrotraka izany ihany koa ny nahatafiditra antsika ao amin'ny vondrona mafy indrindra izay miaraka amin'ndry Angola sy Mozambika. Vonona ihany hatrany ny vonona pirenena ihany anefa izy ireo manoloana izay fahakelezana mihoatra amin'ny mpifanandrana izay. Ny tolakandro ny zoma io moa dia nanao lalao fitsapana farany tamin'ny ekipan'ny Jeune Mada ny Barea U20 tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina tamin'izany no nivoahan'izy ireo mpandresy tamin'ny saharoa aotra. Raha ny fantatra dia nalarobia 4 desambra izao no hiakatra kianja voalohany ny Barea U20 ka ny ekipa pirenena Angolais no eo aminy. Anaraka izay ny fifandonany amin'ny Mozambika ny 4 desambra ho avy izao. Marina fa ny ekipa tafavoaka voalohany isam-bondrona no tafakatra amin'ny dingany Manasadalana.